Talata fa 14 ny volana aprily miarabantsika rehetra ny tokantrano atoko lasy tongovavy tonga soa atao anatin'ny lambavao eto fahita lavitra TV plus Madagasikara ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny afara miarabana ny fitiavana tony miarabanao ro miara-manana miaraba tombovavy sy tombokilano manasantsika anaraka ny fampalambavao mivantana eto amin'ny TV plus Madagasikara mpatsirina hatrany fa izao vaovao izao dia mandeha mivantana amin'ireo pejinay eo anivon'ny tambazotra sosialy dia ny TV plus info izany sy ny TV plus Madagasikara ofisialy toy izao ary ireo lohatenim-baovao. Tapany voalohany amin'ny lohatenim-baovao avy hatrany ary ny antso ny tanora tsy anaiky ataon'ny olona sasany fitaovana idivana tombotsoa manokana. Ny filohan'ny fanavaozana ary ny antso hatrany ihany koa ny tanora iteny ny tsy mety ataon'ny mpitondra. Ampitandro ireo tanora fa misy olona sasany mitady ny ampiasana azy ireo anakorotanana ny filohan'ny fanavaozana. Nahazo ny tiaka mirefidrefitra tamin'ireo tanora mandray anjara tamin'ny fotoanam-pirenenan'ny tanora androany. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teny mpatongavana fahombiazana ho an'ny tanora ny fanatanterahana ny fotoanam-pirenenana ny tanora androany hoy ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara nambarany nefa fa raha ny fifanarahana atao anatin'ny programma dia tokony hanatrika teo ny FFKM nomena fahefana feno andrindra ny fotoanam-pirenena. Automasina sy tratra ny tanjona tamin'ny famerenana ny jiro maro volana mahery taoriny ny fandalovany rivodozakizany ny telo mivalopolo isanjato jiro ihany tavaverina ankehitriny rany farana androany 20 aprily ny tety andro farany nomeny tompona andraikitra amin'ny famerenana ny jiro rehetra ao Toamasina. Fa manoloana ny etsika kasainy indray tao ataon'ny saboly izao dia nanamafy ny prefena Antananarivo vaovao fa olona manana faindrery ireo tanora ary misokatra eo amin'ny fampiresahana hatrany ny mpitondra tany manaja ny didy amin-dalana ihany koa isika ka amin'ny antso hatrany ihany koa ny fifampiresahana ny prefet n'Antananarivo vaovao. Pejy politika avy hatrany ny antsony tanora tsy anaiky ataon'ny olona sasany fitaovana hitadiavana tombotsoa manokana ny filohan'ny fanavaozana ary ny antso hatrany tanora ihany koa hiteny ny tsy mety ataon'ny mpitondra izy. Nampitandrina ireo tanora ihany koa fa misy olona sasany mitady hampiasa azy ireo anakorotana ny filohan'ny fanavaozana. Niangavy ny tanora hijery ny hoavy ny firenena araka izany ny filohan'ny fanavaozana. Manatantara ihany koa ny andro androany satria manamarika ny fanombohana ny fanatanterahana ny tondrozotra ny fotoanam-pirenena ho an'ny fanavaozana repoblika ny Madagasikara ho hatrany ny filohan'ny fanavaozana repoblika kolonely Andrinirina Mikael raha nanokatra ny fotoanam-pirenena ho an'ny tanora tamin'ity androany ity. Manatantara ny andro anio satria manamarika ny fanombohan'ny fanatanterahana ny tondrozotra ny fitaovam-pirenena ho fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara hoy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ny kolonely Andrinirina Mikael. 15 septambra 2024 dia nisy ny hetsika fitarainana nataon'ny tanora ka nidinan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy Andalambe mitsangana ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika. Napetraka ny politika jeneraly ny fanavaozana miompana amin'ny fototra anarenana ny repoblika Madagasikara sy ny fikarakarana ny fikaonan-doha-pirenena hamaritra ny lalam-pandrenana hitondrany amin'ny repoblika ao vaovao hoy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Maneo fa manana anjara toerana eo amin'ny rafi-panavaozana ny tanora anana ny lanjany amin'ny fitarian-dalana ho an'ny avy ny Madagasikara hoy hatrany ny filohan'ny fanavaozana. Tsy fivoriana tsotra no tanterahana fa manana tanjona fametrahana fifanekena vaovao, fampifehezana, fampitondrana sy eto manitsy ny lesoka rehetra mampitarazoka ny fandrosoan'ny firenena hoy izy. Tapatsika ny fahasairana ny mpiray-tanindrazana amintsika. Retsika sy hitatsika izany amin'ny fitarainana maro eny anivon'ny fiarahamonina. Tsarovy anefa fa mendrika ho avy tsara lavitra noho izao iainantsika izao isika malagasy. Izany dia mitaky dingana vaovao, fomba fiasa vaovao ary fijery vaovao. Fitaovana mahomby amin'ny fanatrarana ireo tanjona ireo ianareo tanora no ny tanjaka, ny angovo, ny fomba fijery anananareo. Ity dinika atombotsika ity dia tokony fototra ihany koa amin'ny fanomezan-kasina ny firaisan-kinam-pirenena. Tanora malagasy maro misandrahaka amin'ny lafy valonosy ianareo ny tonga eto. Voasolo tena eto avokoa ny ankolafo-kery samihafa. Noho izany dia ho porofitsika miaraka fa miaina ao anaty fahasamihafana isika ary afaka mifanakalo hevitra, ankahalalana, ampanajana ary ampitoniana.
Miaino ny tanora ny fitondram-panjakana ary misokatra amin'izay vahaolana iarahana mijery ho fanavaozana Madagasikara ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Ankoatra ny vahaolana ilain'ny tanora rehetra ankehitriny, ity atrikasa ity ihany koa no hamaritana ny hoavy ny taranaka any aoriana ka izay hevitra maharesy lahatra ny tanora no toanana. Ny antso ny tanora tsy anaiky ho ataon'ny olona sasany fitaovana hitadiavana tombotsoa manokana ihany koa ny filohan'ny fanavaozana. Ny antso antran'ny tanora iteny raha misy ny tsy mety ataon'ny mpitondra. Nambarany fa ny lehibe rehefa mahita tanora dia mieritreritra hatrany ny ampiasa azy ireo ary misy mihitsy ny ampiasa hatrany amin'ny fambolena korontana. Miangavy ny tanora hijery ny hoavy ny firenena arak'izany ny filohan'ny fanavaozana. Aza manaiky ho atao fitaovana hikatsahan'ny sasany tombotsoa manokana ianareo na fitaovana hoentina manakorotana firenena. Aza manahy ianareo fa tsy ho antso atany hevitra akory ireo taraina sy ireo hevitra arosonareo anatin'izao fikaonandoha pirenena izao. Koa alahoery fa miandry ianareo ny firenena aza misalasala ary araraoty ny fikaonandoha pirenena, araraoty ny fikaonandohan'ny tanora fa fototra lehibe ary lalatokana mahomby ahafahana miara-manorina indray ity Madagasikara atsika ity. Voaraya ny haitaka voaray daholo reny ary ireny no atao endrika ifampiresahana. Za efa nitenatra ny voalohany fa rehefa misy zavatra tsy mety ataonay dia mitenena ianareo mitenena aminay. Nametoky ireo tanora moa hitondra ny fehi-kevitra tapaka ireneviny fikaonandoha-pirenena ny filohan'ny fanavaozana. Rehefa miteninareo hoe tsy araky ny fanarana ohatra na kivy zahay na inona tsy omena tsiny. Voalaza ny ramatoa minisitra teo tsy mora ny manao zavatra, tsy 5 volana, 1 volana koa ny anovana zavatra tanteraka fa mialana tsiny amin'ny teny vahiny processus lava no afahantsika manova azy ity ary tsy izay irery fa iarahantsika ao anatiny fikaonandoha-pirenena nao zao antsika manova ny zavatra rehetra izay tiantsika hovaina. Nanamafy androany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fa mbola mijoro amin'ny fanarahana teny amboalohany ny tenany. Nambarany ihany koa fa hiantoka ny isitondrana izany fehi-kevitra tapaka ireneviny fikaonandoha-pirenena ny tenany. Za dia mbola mahasamy joro fa mbola tsy niala amin'ny zavatra nijoronay hatrany amboalohany. Mbola ao anatiny tsika izao. Ny any zavatra tokana izay ifonako amin'ny vahoaka malagasy sy ifonako aminareo tanora izay niarantolona dia ny fahatarany fanomboany ty fikaonandoha-pirenena ty. Satria ty fikaonandoha-pirenena ty no fototra hitondrana ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara. Mbola makasika izay vaovao izay hatrany nahazo tehaka amin'ny rivodrivotra tamin'ireo tanora ny ray anjara tamin'ny fikaonandoha-pirenena ny tanora androany. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teo Ampatamava. Fombiazan'ny tanora ny fahatanterahany fikaonandoha-pirenena ny tanora androany ho ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara. Tim nambarany nefa fara ny fanarana atao anatin'ny tety andro dia tokony anatrikany teo ny FFKM androany izay nomena ny fahefana feno andrindra izany fikaonandoha-pirenena izany ametra-pantanizy mikasika ireo tanora tsy nanana solotena eo anivon'ny gouvernemanta satria ny gouvernemanta no mikarakara mametra-pantaniana amin'ny fomba safidianina ireo tanora izay nandray anjara ihany koa ity filoha nasionaly ny antoko tima ity izay hinanambara fa iray ihany ny tanora tiako Madagasikara izay nahazo fanasana nefa antoko isan'ny lehibe eto Madagasikara. Fanampanazavana. Nahazo ny teka amin'ny rivodrivotra tamin'ireo tanora nandray anjara tamin'ny fikaonandoha-pirenena ny tanora androany izay nitanterahana teny amin'ny CCI Ivato. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no sady ankoloha filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara teo Ampatongavana. Nambarany fa fambiazana ny fikaonandoha-pirenena ny tanora izay nanomboka androany. Nampametra-panontaniana azy kosa ny mikasika ny tsy nandraisan'ny FFKM anjara tamin'ny fikarakarana izay miantoka ny tsy fitongilanana. Amin'ny ankapobeny na ny teny fa
fahombiazana ho amin'ny tanora teo amin'ilay fanarahana izay misoratra anatin'ilay chronogramme dia tokony manarika eo ny FFPM tsy maintsy jerevantsika nisy ilay hoe FFPM le ilaran'ilay neutralité dia tsy momba anazy momba ny ity zao raha jerevantsika gouvernemanta nanao azy da izy ny sasany tsy manatin'ny gouvernemanta dia ahoana ny neutralité n'izy io zany ary ahoana crédibilité ny zavatra atahorana indrindra ane dia ny légitimité n'izy io zany hoe ny hery ny légitimité ny rehefa tonga ny amin'ilay fotoana farantsika dia ilaza am'izay dia hoe tena légitime ve ty mety ve tena tsy mety zay zany tena mbola malaza foana fa hoe raha tsy hoe ny FFPM sy ireo le olona tokony asa iaraka aminy. Napetrasy-panontaniana moa izy ny mikasika ny fomba ny safidianana ireo tanora mandray anjara ary ny mety ho lanjan'ny fehi-kevitra ho avoaka ny fikaonan'androm-pirenen'ny tanora rehefa aroso eny anivon'ny fikaonan'androm-pirenena. Ary ny fomba nanaovana an'ilay méthodologie izay tiako ho fantatra mihitsy izy hoe mba ahoana hoe nanaovana azy ny safidianana amin'ireo ilay tanora ireo satria zany ny atan'y Madagasikara dia ray ihany ny tanora voafehilozy ray ihany jeune ty dia ray ihany no azo fa tena heverina raha fa tena partiko manana maizy azy ve zay tsy tena anankiray. Vaovao any amin'ny faritra Antsinanana tsy tratra ny tanjona amin'ny famerenana ny jiro ny jirama ao Toamasina roa volana mahery taorian'ny fandalovany rivo-dozakezany ny 3 isanjato ny jiro ihany tafaverina ankehitriny raha ny farana tamin'ity androany ity ny tety andro farany nomeny tompona andraikitra amin'ny famerenana ny jiro rehetra ao Toamasina. Ny tsy fahampiny ny fitaovana entina manateraka ny asa sy ny fahanteran'ireo fotodrafitrasan'ny jirama ka ny tombo ny asa natao ary ny tsy fahampiny ireo olona manao ny asa no antony raha ny nambarany tompona andraikitra avy amin'ny fandrindrana no fanarenana ny tanàna ny Toamasina androany eo isy indray ny famoahana tety andro vaovao amin'ny famerenana ny jiro ao amin'ny Toamasina ary ampitomboana ireo olona hanao ny asa ka anisan'izany ny fidiran'ny jirama antsehatra raha ny vafotatery ny mpanao gazetinay avy ao Toamasina. Eto-panomboana dia manolotra ny fialan-tsiny. Manolotra ny fialan-tsiny satria raha novinaina, notombanana ny 14 ny volana avrily izany hoe amin'ity androany ity no vinavinaina fa ho vita ho sy tanteraka ny fametrahana ny famerenana ny herinaratra na ny elektricité eran'ny tanànan'ny Toamasina dia tsy tratra izany. Amin'ity daty androany ity dia 3 isanjato ta ny famerenana ny herinaratra eto amin'ny tanànan'ny Toamasina. Izany hoe any amin'ny 4 alina anoany no efa misitraka izany famerenana ny herinaratra izany. Raha atao ny kadikady tsotsotra dia mbola misy 17 isanjato ny mbola tsy afaka misitraka eo amin'ny 1 alina mahery eo izany ny abone raha izay ny azo lazana azy eo anivon'ny jirama. Raha ny raha hitondrana fanazavana ny antony natonga ny fanampy tsy ho tratra. Nanampy izany ny fahanterana andeha ateo fotodrafitrasan'ny jirama izay sisa ny joro ary ao anisan'izany ihany koa ny fahataran'ireo kojakoja sy fitaovana maro samihafa izay tokony nanoloana ireo fitaovana efa simba sy tranainy. Ary ny farany azo lazaina ihany koa dia ao ihany koa ny fahasarotan'ireo toerana izay tery sy sarodalana ny fitondrana ny anjinjiro sy ny kabla maro samihafa. Izany no natonga ny fanapa-kevitra hoe tsy maintsy hatevenina ireo mpisehatra eny an-kianja ny prestataire izay venona niditra indray ny jirama efa 3 andro ary hiditra 4 andro amin'ny teny ity. Ary misy koa ireo ekipa avy any Antananarivo izay efa miala any amin'izao fotoana izao ho avy amin'ity androany ity ary dia efa afaka hifanampy sy fanometanana amin'ireo prestataire sy ny jirama eto an-toerana. Farentsika tao anaty lohatenim-baovao teo ihany koa fa manoloana ny etsika kasaina izay ho ataony sabotsy izao dia manamafy ny préfet Antananarivo avao fa olona manana fahendrena ireo tanora ary misokatra ho amin'ny fampiresahana hatrany ny mpitondra. Tany manaja ny didy amandalana ihany koa isika ka miantso hatrany ny fifampiresahana ny tena ny adidiny tsirairay ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriampahalemana hoy ny préfet vaovao Antananarivo renivohitra tanotosa tamin'ity
androany moa famindram-pitantanana ateo amin'ny préfet teo aloha sy ny préfet vaovao Andriasy Vonjy Mamy Njanahary Sibela Randriamazava. Ao anatin'ny vanim-potoana tena mbola saripady ny firenena amin'izao ka ilaina ny fametrahana ny filaminana sy ny fitoniana toy ny préfet manana anjara angovana amin'izany ireo solon-tenam-panjakana eny fotony sy amin'ny sampam-pandraraha-panjakana. Manoloana ny hetsika sain'ny GNZ ho ataon'ny sabotsy izao dia nanamafy izy fa olona manana fahendrena ireo tanora ary misokatra ho an'ny fampiresahana hatrany ny mpitondra. Ino za fa olona manana fahendrena ireo tanora ireo ary ny ray aman-drentsika mpitondra fanjakana dia efa misokatra ho an'ny fampiresahana ka misy matokony tena ka fandeha makany amin'ny filaminana izy. Asanantsika tonga amin'izany dia manaja ny didy aman-dalàna ihany isika fa ireo izany dia miantso ho an'ny fampiresahana foana sy ny fitoniana sy ny fahalalana. Lemana dia andraikitra ny tsirairay, ny tsirairay maray andraikitra, ny tsirairay tokony andraikitra ao anatin'ny fanajana didy aman-dalàna manakera rehefa izay ny tosefa dia miaraka mametraka fandriampahalemana miaraka isika. Ny fampiarana ny politika mpanjakana ho an'ny fanavaozana no anisan'ny laharam-pahamehana amin'ny asa izay atao fiatran'ny préfet n'Antananarivo ny antso ny fitoniana ho an'ny vahoaka n'Antananarivo ihany koa izy. Maro ny laharam-pahamehana fa rakandresako teo hoe ny fanatanterahana ny politika be ny fanjakana ho an'ny fanavaozana ino baiko ny tokony aretim-panjakana rehetra na sivily na miaramila. Totsaina androany ny famindram-pitantanana teo amin'ny préfet teo aloha Abraham Setraniaina Razafetra sy ny préfet vaovao Andriasy Vonjy Mamy Njanahary. Nanatrika izany sekretera generaly ministeran'ny atanty sy ny talin'ny kabinetra ny solontenan'ny faritra Analamanga, ny ben'ny tanàna Antananarivo mpisolo-toerana sy ireo mpiara-miasa ao amin'ny préfecture. Raha tsy ahivina lehibe ny distrika atao Ambatolampy ny préfet vaovao lalohana ny endrena azy ary ny préfet teo aloha kosa dia nivoafidin'ny HCC ho mpikambana ao amin'ny CENI. Fomba itsana amin'ny vaovao politika hatrany isika mikasika kosa ny hetsika ny GNZ ny sabotsy ho avy izao any amin'ny praministra sy ny filohan'ny fanavaozana ny fanalahidin'ny hetsika kasain'ny GNZ atao ny 20 aprily ho avy izao ny mpanao politika izay anisan'ny mpitolona Falson Jocelyn. Tsy tokony hotsonitsiniavina izay tolona ataon'ny GNZ izay fa mety hopitika fo andoro ny lamba ho iatrany i Falson Jocelyn nanambara ihany koa ity farany fa ho ka tsy natevin-darana ny tolona ireo tsy manapaka plus 5 mihoatra nefa manatena ny azo toerana ao anatin'ny fitondrana. Olona manatrake fa nitakiany fitondrana izay mijoro fa tsy olona nanao ny antsy ho zavatra tamin'ny tolona ho iatrany ity mpanao politika ity Rambavonitrandrany Eliza Hermanina sy Eric Ranevson. Nanaintana ireo vahoaka mpitolona latsaky ny baka plus 5 tsidina an-dalambe amin'ny hetsika kasain'ny GNZ atao. Ny sabotsy ho avy izao ny mpanao politika sady mpitolona tamin'ny 2024 sy 2025 Falson Jocelyn tsy tokony anaiko rebirebena intsony ny vahoaka mpitolona raha nambarany. Avelao ny olona manana baka plus 5 miakatra no hidina an-dalambe fa raha mbola baka plus 2 plus 3 plus n ny diplomanao sy ny expérience-nao mbola moins de 5 ans mizanona aloha ao an-trano ataova aloha ny asa manjara amelomana vady aman-janaka satria ny fitondrana rehefa mirodana dia ny olona mipetraka eo mitady olona manana traikefa fa tsy mitady olona ny tolona na nanonga andaigna zany mety olona laniny lacrymogène sy torabatry bala réel terry anao dia voatifitra dia sy anatena neny même na dia conseiller kely anankiray ana ministère na assistant parlementaire anankiray ana ministère na ana amin'ny assemblée nationale tsy marina zany. Niainga avy tamin'ny bidon jaune kely no nahavitana nanongana ny filoha teo alohan'ny Rajoelina hoe Falson Jocelyn tsy tokony ho tsinitsiniavin'ny filohan'ny fanavaozana araka izany io fihetsiketsen'ny GNZ io sao anjary pitikafo andorony lamba hoy ity farany. Tadidio fa ny nanongananay amin'ny filohan'ny Rajoelina teo aloha dia niainga tana amin'ny bidon jaune no taritany Babara Kotarso sy Lilira Farala ary Clémence Rarnerina teny amin'ny Sénat Anosy. Aza tsinitsiniavina ny tolona ataon'ny tanora ho an'ny mpitondra fa sao lahy anenenana ka zavatra kely pitika fotsiny no andorony lamba rehefa avy eo fa mahaiza mifampiresaka mahaiza manao dinika ambony latabatra zereo ny vahaolana andriamatoa premier ministre zereo ny vahaolana andriamatoa PRRM. Miantso ny malagasy tsy isara-bazana moa ity mpanao politika ity manoloana ny fivozany ny fampizarana ara-poko ao anaty tambazotry noho ny politika amin'izao. Manasantsika rehetra kosa izao anaraka ny resabe. Ny pejy 24 heures madafo voasambotra ireo GNZ
atteinte à la sûreté de l'État sy association de malfaiteurs no anenjehana azy ireo. Misy efatra ireo tanora hanaovana fanadihadiana anivon'ny BC ary anisan'izany Erzo GNZ hoy ny mpisolivava azy ireo. Miantso ny anajana ny zon'ny mpiarotrany ireo mpisolivava. Nambarana izy ireo fa ny fanadihadiana efa mandeha no hitan'izy ireo fa tsy niandry ireo mpisolivava. Tsy mbola nahazo ny atsipiriny dosie kosa ireo mpisolivava raha nambarany. Misy maratra ny iray amin'ireo tanora raha nitatitra hatrany. Eny Anosy vao maraina. Ny pejy Rakoto Arjona nirina mampafantatra fandresena lehibe no azontsika malagasy nandritra ny tolona izay nitanterahana tamin'ny taon-dasa iny. Tsy inona izany fa ny fahafahana maneho hevitra ankahalalahana. Ankehitriny anefa dia tany-domondozy indray ny demokrasia eto Madagasikara. Noho izany dia manameloka amin'ny herina manontolo sy amin'ny fonay ny fisamborana sy ny fitazomana ireo tanora izay dia ny MBC ny antoko ny safidin'ny Madagasikara ary mankataka ny famitsorana azy ireo tsy misy atakandro. I pejy 24 heures madama mampafantatra mahitsy tsy fitandremana fiara lehibe saika anampidi-trandro 13 aprily 2024 tamin'ny 2 ora atoandro RN4 P430 plus 200 tapin-tanàna mahitsy ka ny oray lehibe no nikasanao manœuvre eo ampovoan-tanàna anaty vahoaka sy fivezivezena. Tsy nety ny tantana ka nandona andrin-jiro ny jirama nitondra herinaratra ny vodin'ny fiara. Potika tanteraka ilay andrin-jiro ka tsy nasany hetsika intsony teo ampovoan-dalana fiara, so hitera-dozany mety ho fenjeran'ny andrin-jiro. Nitona noho izany ny famovozana amin'ny lafiny roa ny lalam-pirenena ka zandary misy 5 no avy hatrany tena hetsika. Tongaingana ihany koa ny ekipa teknika ny jirama ka nalaky voasoroka ny loza. Ny tanàna Ambalatsaza ny fiara notazomina atao famitorana amin'ny mpamily fiara sy ny mpanampy azy. Vaovao nitranga-piarahamonina kosa indray tovolahy iray manodidina ny 30 taona no hita faty teny amin'ny renirano Kopa androany tamin'ny 9:00 teo raha nambarany Nanatrimaso dia nanala akanjo toy ny olona andeha ilomano ity lehilahy ity no nisy nahita farany fa dia izao vatana mangatsika izao indray no hita adiny 2 taty aoriana raha nambarany mponina dia tsy olona avy any an-toerana ity lehilahy namony an'ity satria hatramin'izao dia tsy mbola nisy olona nahafantatra ny mombamomba azy. Nanangona izany vaovao izany Marcelin Andriambavony sy Nzaka Andriamahery. Arak'izao ahitantsika azy izao dia efa tamin'ny 9 ora sy sasany arivo no navoaka ny mpamonjy vonina tao anaty rano ny vata mangatsika ity lehilahy ity izay efa niboridana. Tsy misy nafantatra ny mombamomba azy ary tombanana fa tsy aveny an-toerana izy. Raha ny tomban'ny mpamonjy vonina dia manodidina ny 20 hatramin'ny 30 taona ity lehilahy ity. Nambaran'ny Nanatrimaso fa tamin'ny fotoana nidirany tao anatin'ny rano dia nanala ny akanjony manontolo toa ny andeha ilomano ity lehilahy ity teo amin'ny manodidina ny 4 ora sy sasany teo. Ary tamin'izay fotoana izay no nahitana azy velona farany. Raha nahita azy tsy niverina teo amin'ny toerana nalany akanjo tao anatin'ny fotoana maromaro ny mponina teny manodidina dia niantso ny mpamonjy vonina. Tonga avy hatrany teny an-toerana ny mpamonjy vonina. Adiny 2 taorian'ny nilatsahany tao anaty rano kosa, izany hoe manodidina tamin'ny 4 ora arivo vao tafavoaka ny mpamonjy vonina tao anaty rano ny vatana mangatsika. Za tsy nahita hoe nijoboany tao anaty rano fa izy efa teny anaty rano tena somary ampovoambony izy nitako. Dia somary hoentin'ny rano ohatry somary hoentin'ny rano ohatry hoe manavitra ny tenany izy hiala tao anaty rano nefa tsy afaka. Dia efa sady miamiletika ihany dia zary ny teny anazy hoe makanisa ho aty fa aza midina makany ihany fa lasan'ny rano azy dia tsy haiko na henony ilay izy na tsy henony.
izy efa nanao ohatra zao ohatra dia efa miamletika ty ana ty dia efa miboboka ny hitanareo efa manala le rano amin'ny vavany izy zany efa miamletika ihany dia efa avy eo an'izay izy dia nanangana tanany indroa dia izay no le tehany tao dia teny tanteny koa moa tsisy olona natsoina mihitsy tsisy olona natsoina mihitsy ale mpanondran-kanana tompony io sa io no nitaitra sady nangovotra be loha alika kotoza hoe feno avilo aty dia le zanako io moa ny teny hoe ohatra ny olona tsy tonga saina ngerineny ozy izy ny olona lasa nandro tao iny dia izay zavatra hitany eto anaty rano tao ny ary lamba noentina nody ny sasany. Mbola vaovao trangam-piarahamonina trano lehilahy iray no namony ainy vokatry ny savorovoro teo amin'ny vahoaka sy ny ampitandro filaminana atao amin'ny commune maro finaritra distrikany Antalana noho ny fahaverizan'ny pasina zandary iray naneo ny fiaraha-miory tamin'ny fianakaviany Manamanjo sy ny commune maro finaritra ny lehibe ny faritra Sava Razanatsoa Brazaliva David efa tonga any an-toerana ny commande ny gendarmerie nasionaly ny tompona andraikitra hijery sy hanao fanadihadiana ny zavamisy hoetra ny lehibe ny faritra Sava mitatitra ny andindininy izay dia Erdina Souvenir TV Plus Sambafa. Ny fahaverezan'ny basy ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny gendarmerie Pyrenène tao amin'ny commune maro finaritra distrikany Antala izay niteraka savorovoro teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ka nitarika fahafatesana lehilahy iray dia nitondra hafatra ho an'ny vahoaka ato amin'ny faritra Sava ny lehibe ny faritra Andriamatoa Razanantsoa Brasiliv David amin'ny mahatompona andraikitra voalohany azy. Voalohany indrindra nanoloana ny zavamisy nitranga tany amin'ny commune ambanivohitry maro finaritra izay arahantsika jiaby nalala ny zavamisy nisy ny disadisa teo amin'ny fokon'olo tany an-toerana sy ny mpitandro ny filamina dia amin'ny agnaran'ny faritra no iondreko ampanajana tamin'ny fahoriana ny anjady tamin'ny vahoaka ny Sava iny ary eto koa zay ny hitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany Manamanjo indrindra koa ho an'ny commune ambanivohitry maro finaritra ka eto indrindra ny tenako mitondra hafatra ho an'ny vahoakan'ny Sava manoloana ny zavan-tranga iny efa nandray andraikitra ny fitondram-panjakana mahefa fa nandefa solontegna tany an-toerana ary nitarihiny commandant gendarmerie nationale miaraka ny tompon'andraikitra aty an-toerana nijery fotony ny zavamisy ary fa niezaka fa nitondra vahaolana fa na izany na tsy zany amin'ny mahalehibe ny faritra ny tenako dia mbola manamafy fa tsy maintsy ho hita ny marina mikasika iny zavatra iny ary fa misokatra ny fanadiadiana. Fa tsy fotoana andravana ny antenimieram-pirenena izao hoy ny Prime Ministre. Mbola ny antenimieram-pirenena no anara-maso sy ny asan'ny gouvernement tatariny amin'izao fotoan'izao ny Prime Ministre Mamitina Rajaonarison tsy mbola afaka mametraka antenimieram-pirenena tandrena ihany koa isika amin'izao fotoana izao tsy maintsy aorian'ny fikarohan-do-pirenena vao afaka mandray fanapa-kevitra amin'ny rafitra mapetraka eto amin'ny firenena sy ny dingana rehetra atao mialohan'ny fifidiana ny vahoaka malagasy hoetrany ny Prime Ministre amin'ny micro ny Zoura Barzone sy ny sarany Ismaël Andrianjafiniana. Nambara mazava ny Prime Ministre nandritra ny fanolorana ny politika ankapobeny ny fitondrana fanavaozana fa mbola ilaina ny fijoroany ny antenimieram-pirenena satria ny solombavambahoaka no anara-maso ny asan'ny gouvernement tatariny araka ny voafaritry ny lalam-panorenana. Io androm-panjakana io irery no arofanina amin'ny fitsikerana ny asan'ny gouvernement sy anara-maso ny asa tsy ho tanteraky ny gouvernement sy hitondra fanakianana amin'ny asan'ny ministre mandritra ny fivoriana eny amin'ity androm-panjakana ity hoy hatrany ny Prime Ministre Mamitina Rajaonarison. Ny assembléntsika amin'izao aloha dia ny assemblée nationale izay tsy maintsy ilaina amin'izay lalàna ilaina ao anaty fanavaozana. Tsy maintsy ilaina amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanantanteraka ty assemblée ty. Fa rehefa andrafitra n'le lalam-pandrenitsika ny amin'ny famaranana ny fanavaozana vao mety eritreretina ny assemblée constituante
raha ilaina fa io koa mbola ny concertation koa no anapaka hoe atao ve sady tsy atao zany assemblée constituante zany sao dia mavesatra loatra teny erana foana zany no atao mandritra ny fanavaozana io dia io zany miafara amin'le référendum constitutionnel sy ny fifidianana zay filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara efa vaovao. Gasika ny hetsiky ny tanora amin'ny GNZ dia laza ny Premier Ministre fa efa nisy andiany noraisy ny herinandro lasa teo ary mbola vonina andray ireo tanora rehetra ao amin'ny GNZ ny tenany ary efa eo am-panomanana ny fionana ny primature amin'izao fotoana izao. Ny tanora araka ny voalazako teo zay natonga nanandray ny tanora tamin'ny herinandro ary andray vitsikely ny resaka tamin'ny herinandro fa any amin'ny faran'ny volana avril zao na amin'ny voalohan'ny volana mi arakaraka ny agenda ao dia andray ny solotenan'ny tanora rehetra eto Madagasikara. Ny tenako hiaino andry zareo ao a Mahazoarivo. Eo zany ny sehatra voalohany ifampiresahana amin'ny tanora. Na tanora anatin'ny sehatra iny izy na sehatra inona dia ho raisina any daholo efa fanaraka izay miandry ny lahadinika ao atolotra zareo zany zay zao dia zay koa tena zareo reto kosa koa ny avy aty aminay dia rehefa hifanarana ny lahadinika dia miresaka ao zay. Manao antso amin'ny GNZ ihany koa ny solo-mavamoaka ny Tsirony Mandidy mba hanaiky ny fifampiresahana sy ny fifanatronana afana mijery ny vahaolana ho an'ny firenena. Zahay solo-mavamoaka zany dia tsy zahay mihitsy no vato manoharina irosotsika ao anatin'izany fanavaozana zany fa mahandro mpanjakana mpanao lalàna sy mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka dia manampy mijery zany zay hoe inona no anjara birikinay antermeram-pirenena irosotsika ampahatoniana sy irosotsika tsy miemotra ao anatin'izany fanavaozana zany ary azadinitsika fa ao anatin'ny fanarahan-dalàntsika amin'izao fotoana izao. Tsy tokony atao fitaovana politika fotsiny ny tanora ao anivon'ny GNZ izay mety animba tanteraka ny firenena. Hoy kosa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrianarina Mikael teny amin'ny CCI Ivato androany. Fa tsy maintsy misy ny fanovana ny endriky ny asa-panjakana raha nambaran'ny Premier Ministre raha nanotra ny politika ankaben'ny fanjakana ny PGE eo anivon'ny fanavaozana manoloana izy mamoaka ny tenany. Mila ialana ihany koa ny fanjakazakany olon-tokana eo amin'ny sehatra ny fitantanana ny firenena ary mila fangorona ny fanaovana mpimamba ny harem-pirenena izay nataon'ny fitondrana teo aloha ho an'ny mpiasam-panjakana dia mila hovaina ny avonavona eo amin'ny fandraisana olona ary hiarany sazy ireo tratra manao kolikoly ho iatran'ny Premier Ministre mila miatraika amin'ny vahoaka malagasy avokoa ireo politika napetraka ho iatran'ny Premier Ministre manoloana ny gouvernement Zora-Bary zao na Ivo Rasata no mitatratsia ihany koa ny andindiny izay. Noraisiny Premier Ministre ao andraikitra tanteraka fa tsy maintsy hitsy ny fahombiazana eo amin'ny asan'ny gouvernement tariny aorian'ny fanolorany ny politika ankaben'ny fanjakan'ny fanavaozana raha nambarany manoloana ireo solo-mavamoaka rehefa tapitra ny fehim-potoana omena io izy dia Madagasikara maro toerana sy tsy ahantra ny malagasy ary joro Madagasikara tony no hipetraka hoy ny Premier Ministre. Didy ihany koa no hitaritako ny gouvernement satria nanendry nanebaiko ahy ny filohan'ny fanavaozana hanatanteraka nio politika mpanjakana ankapobeny io ary farany dia safidy satria tsy niterena ny tenako anao Premier Ministre fa dia tena safidiko feno ka ny fahombiazana raha tonga dia mandeha ho azy fa raha misy fahombiazana dia tena andraikitro feno fa tsy ho ahiliko any amin'ny filoham-pirenena na any aminareo mpanao lalàna sy mpanara-maso ny asan'ny gouvernement na any amin'ny mpiara-miasa amiko satria safidiko tia dia izaho rery no tompona andraikitra tompoko. Ho atao laharam-pahamiana ny filana fototra dia ny fahazahoana rano fisotro madio jiro any malagasy rehetra ny fanamboaran-dalana ho iatran'ny Premier Ministre isan'ny ady lehibe ho atao laharam-pahamiana ihany koa ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny asa-panjakana ho iatran'ny Premier Ministre. Fanenjehana ny kolikoly sy le crime organisé lazaina dia hifantoka any amin'ilay vola vokatr'ilay fandikan-dalàna kokoa ny ady. Inona ny anton'izay? Raha le olona no enjehana kolikoly no resahantsika sarotra be tompoko manaprofo kolikoly raha tsy flagrant délit. Dia izay mahatonga raha mijery ny statistique tsika ny ministère ny fitsarana
abus de fonction tena betsaka zay sazy maivana indrindra amin'ny kolikoly satria tsy voaprofo le kolikoly. Ohatra zay koa ny crime organisé, raha manao manenjika trafic de drogue tsika de le dealer mpizara rorony tratra fa le tena olona manafatra an'le izy tsy hita. Raha le olona nanaovana ankety tsy fanenjena de ny ataontsika zany avaiza le vola de makaiza le vola. Tombotsoa amin'izay voalohany miverina amintsika le vola mena vahoaka fa faharoa tsy afaka anao kolokolotsony le olona anala anazy ao amin'le fanenjena ihany koa satria lasantsika ny volany. Iadivana ihany koa ny fanjakazakany olon-tokana sy ny fanaovana mpimamba ny firenena izay trangana indrindra ny fitondrana teo aloha ho iantrany ny Prime Ministre Rajon Arsan Mamtina asa miatraika amin'ny vahoaka avy hatrany no tanteran'ireo minisitra tsirairay avy ary afaka manara-maso tsara ny asan'ny gouvernement tany solombavambahoaka hoy ny Prime Ministre. Ny volana Desambra 2024 no tanteraka ny politika fanjakan'ny fanavaozana ho iantrany ny Prime Ministre Mamtina Rajon Arsan manoloana ny solombavambahoaka teo amin'ny fanolorana ny PGE. Lafombavao hafa misy 13 ireo fiangonana nankatoavin'ny fanjakana ho eglizy ara-dalàna ny fijoroana ka ny fanambarana ofisialy navoakan'ny ministera ny an-tany ankoatra izay nambaran'ny ministera ihany koa fa manodidina ny 500 ireo fikambanana ara-pivavahana efa niforona sy nahazo alalana isokatra eto Madagasikara. Mikael Andriambolaza ary fidirakotomandalina. Araka ny fanambarana ofisialy navoakan'ny ministeran'ny at-tany dia efa voalamina mazava amin'izao fotoana izao ny mikasika ny sehatra ara-pivavahana eto Madagasikara. Nambaran'ity ministera ity fa misy 13 ireo fiangonana nankatoavin'ny fanjakana ho eglizy ara-dalàna ny fijoroany. Ka tafiditra ao anatin'izany ny fiangonana efatranainy sy manana ny lanjany eto amin'ny fiarahamonina malagasy. Anisan'ireo eglizy voatanisa amin'izany ny eglizy katolika apostolika romaine izay efa nioro-pakalalina teo amin'ny tantaran'ny firenena. Ao ihany koa ny fiangonana episkopaly malagasy, ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM, ny fiangonana luteranina malagasy na ny FLM, izay samy manana mpino maro manerana ny nosy. Tafiditra ao anatin'ny lisitra ihany koa ny fiangonana ara-pilazantsara eto Madagasikara, ny fiangonana Firenjy malagasy ary ny fifoazan'ny mpianatry ny tompo izay samy mandray anjara amin'ny fampelezana ny finoana sy ny fanabeazana ara-panahy. Etsakirany voatonona ao anatin'ireo eglizy 13 nankatoavina ihany koa ny fiangonana protestanta malagasy Tranzozoro, ny eglizy adventiste du 7e jour ary ny eglizy orthodoxe de Madagasikara. Ao koa ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara na ny FPVM, ny diocèse orthodoxe de Madagasikara ary ny fivondronan'ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara na ny FFBBM. Nanazava ny ministeran'ny at-tany fa ireo fiangonana ireo dia efa nafeny ny fepetra rehetra napetraky ny lalàna amin'ny feno fikambanana sy ny fivavahana, ka izany nahafahan'izy ireo mahazo ny fankatoavana ofisialy amin'ny maha-eglizy azy. Ankoatr'izay, nambaran'ny ministera ihany koa fa manodidina ny 500 ireo fikambanana ara-pivavahana efa niforona sy nahazo alalana isokatra eto Madagasikara. Ny fanjakana dia miezaka mandrindra sy manara-maso akaiky ny sehatra ara-pivavahana mba hiatohana ny filaminana sy ny fanajana ny lalàna ary koa hisorohana ny mety ho fisian'ny fanararaotana amin'ny anaran'ny finoana araka ny nambaran'ny ministeran'ny at-tany. Amin'ny ankapobeny, mampiseho ity tarehimarika ity fa manan-karena amin'ny fahasamihafana ara-pivavahana i Madagasikara ary mitohy hatrany ny fivoaran'ny finoana sy ny fikambanana ara-panahy eto amin'ny firenena araka ny fanambaran'ny ministeran'ny at-tany. Mitoerana kosa tsika tao anatin'ny fampiram-baovao eto Antananarivo renivohitra no ahitana reny tokantena maro indrindra eto Madagasikara. Anisan'ny voailika eny anivo ny fiarahamonina izy ireny ary sahirana amin'ny famelomana ny zanany irery. Nanomboka ny taona 2024 nisian'ny fitoerana arakajy mirindra tantsorika ho any ireo reny tokantena. Nandritra izany no nahitana fa nisy fiovana ny fiainan'ireo reny tokantena indrindra teo amin'ny lafiny fampanana an'asa. Elizairman Eriky Nefson no mitaratsika ny andinindiny izay. Maro lavitry ny eritreretintsika anisan'ireo reny tokantena tsy manambady eto Madagasikara. Ho ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, ny eto Antananarivo manokana no nanaovana fanadihadiana ka nametrahana ny fitoerana arakajy mirindra ahafahan'ireo reny tokantena
miary sy fanomezana tosika ara-moraly azy ireo. Matetika asa mitodika manokana amin'ny hoe reny tokanteny dia anisany betsaka zareo zany no tokony hisitraka ao anatin'izay ary hialana amin'ny mety hoe fanelikilian'ny fiarahamonina dia izay no tonga tetikasa hoe aleo ary zareo no ataontsika misitraka ny tetikasa ity. Ity tetikasa ity moa efa araka ny voalaza teo dia ho fampivoarana ny fiainan'ny vehivavy tokantena sy ny tanora dia ao anatin'ny politika ny fiadidinana Antananarivo zany dia afa vonona amin'ny mety toy ny rehetra ao anatin'izay. Misitraka fampiofanana momba ny asa manavanana azy ireo vehivavy toy ny fikarakarana trano fisakafoana, fanaovana taovolo, vehivavy manodidina ny 700 tamin'ireo boriboritany voalohany fahatelo sy faefatra eto Antananarivo no efa nisitraka izany. Raha nijery todika ny ova kokoa ny fijeren'ny fiarahamonina ireo vehivavy tokantena ireo rehefa niasa sy nainandray an-tanana ny fitondran-tena ny taoriana ity tetikasa ity. Ny voalohany indrindra aloha dia hoe ny fiovana ny anjara toeran'ireo reny tokanteny ireo eo amin'ny fiarahamonina sy ny fokotany misy azy tsirairay avy. Raha ohatra ka voahilikilika tondrona molotra ireo vehivavy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny tetikasa ara-olom-pirenena ilay atao hoe projet citoyen dia projet citoyen izay iry zareo no mitondra azy ao anatin'ny fokotany misy anazy dia lasa manana toerana manokana mihitsy zareo eo amin'ny fokotany zany hoe ny olona indray ny lasa hoe lasa olona afaka mitondra fampandrosoana eo amin'ny fokotany rehetra. Izay zao ny zavatra andraka fa ny tena zavatra ngeza be dia ny fiveloman'izy ireo zany satria araka ny teneniko teo hoe misy any amin'ny 700 any no tafiditra dia lasa manana fivelomantena maharitra sy mendrika zany zareo. Fa mandroso ihany koa ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy amin'ny ampahandalana Soanieran Ivongo Ivaibe izay efa mahatratra ny 200 ny fahavitany amin'izao fotoan'izao na mamfisy ny tompon'andraikitra ny toromarika ho an'ny orinasa mpanao lalana indrindra ny fanafainganana ny asa sy ny fanajana ny fenitry ny kalitao. Efa vita ihany koa ny tetezana ao marimbona izay manolo ny baka nampiasaina teo aloha ka manamora ny fivezivezena nomboka tao Tomasina hatrany Soanieran Ivongo ny fitsidihan'ny ministra izay nanamafy ny fanaramaso ireo fodrafitrasy Abraham Razafy. Mitoetra ny fanatsarana ny lalam-pirenena fahadimy ary isan'ireo lalam-pirenena manandanja ny fivezivezena sy fampandrosoana amin'ny faritra Atsinanana. 700 ny fahavitan'ny asa eo amin'ny ampandalana Soanieran Ivongo sy Ivaibe amin'izao fotoana izao. Nandritra ny fitsidihana ato ministra Denis Mfiona tamin'ireo mpiasa mpanao lalana ka namafisana ny toromarika momba ny fanafainganana ny asa sy ny fanajana ny kalitao takiana. Nasongadina mahazava-dehibe ny fanamafisana ny fanaraha-maso eny an-toerana hisorohana ny fanarahan-dalàna sy antohana ny faharetan'ny asa. Isa zava-dehibe vita ny fahavitan'ny tezana ao marimbona Soanieran Ivongo izay manoro tanteraka ny baka nampiasaina teo aloha ka manamora ny fivezivezena sy ny fifanankalozana raha toe-karena. Mafiatrany zahay ny hanamafisana ny fanaraha-maso ary ny hanarahana ny fenitra ny kalitao izay voasoratra anatin'ny boky nandraikitra. Nisy ihany koa ny fanakalozana tamin'ireo orinasa mpanatanteraka ny asa dia ny orinasa Sino Hydro ka tamin'izany nanomezana an'izy ireo ny toromarika ny amin'ny hanafainganana ny asa sy ny hanajana hatrany ny kalitao ny asa. Misy koa ny toromarika nomenan'ireo teknisiana ity ifotony ny amin'ny hanamafisana koa ny fanaraha-maso ny asa. Izakela mandeha koa ny asa fanarenana lalam-pirenena faharoa terre ao Tomasina. Nadenisy aza ny fahatarana sy ny fijanonana ny asa teo aloha nomena toromarika mazava amin'ny hanafainganana izany indrindra ny fametrahana mpanara-maso tsy tapaka eny an-toerana fa tsy iverenana ny olana teo aloha. Ampitombona ihany koa ny ora fiasan'ny mpiasa ary takiana ny fanajana ny kalitaon'ny asa. Efa natomboka ihany koa ny fanarenana ny boulevard Ratsimilao izay anisan'ny lalana lehibe ao an-tampon-tanàna ny Tomasina. Ireo rehetra ireo tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fanatsarana fotodrafitrasa sy ny fanohanana ny fampandrosoana maharitra.
fa irosatra antsika tao anatin'ny fampiaraham-baovao an commune misy asivy tampina atsimo district Antolaniaro no sahirana rehefa tonga ny ahitany toy izao ka hoe ny somavahoaka mianaka voafidy atao antoerana akoatra Antolaniaro dia sahirana ihany koa ny district ny Amboasary Atsimo anidiny fotony mijery akaiky ny fahasahiranana ara-tsakafo ateraka ny ahitany mahazo ny mponina amin'ireo district misy roa ao amin'ny faritra Anosy misy ny mponina sy ny Firaisankina. Tokantrano marefo misy 500 isaky ny commune tamin'ireo commune ambanivohitra misy enina anatin'ny district Antolaniaro sy Amboasary Atsimo no tolorana vary 20 ka lao isa tokantrano miaraka tamin'ny menaka ronono siramamy ary savony mikirandrem-bolaza iaja rakoto no mitandratsika nandiny zay. Commune sivy amin'ny tapany atsimony district Antolaniaro no sahirana rehefa tonga ny ahitany toy izao hoy ireo sombavim-boaka Menadava voafidy tao an-toerana. Mizaka ny mafy ihany koa ny district Amboasary Atsimo rehefa maina toy izao ny tany. Ny faran'ny herinandro ny tonga taty fotony nijery akaiky ny fahasahiranana ara-tsakafo mahazo ny mponina aty amin'ny faritra Anosy manoloana ny ahitany ny ministry ny mponina sy ny Firaisankina. Commune vitsivitsy anatin'ny tapany atsimony district Antolaniaro sy ny tao amin'ny district Amboasary Atsimo no nandalovany tamin'ny fidinana ifotony. Nandritra ity iraka nampanaovan'ny filohan'ny fanavaozana ity no nitondran'ny fanampiana vonjimaika ho an'ireto vahoaka avy amin'ny commune maromaro ireto. Tsy jery ny olana ihany nefa misy eto satria na izany aza dia nampitondra io makama io izy ho antsika vahoaka rehetra eto. Voalohany moa zao fa hijerysika tetikasa maharitra eto amin'ny commune. Araka foana rehefa miasa mifanohana satria ny Firaisankina ihany ny antoko ny fahombiazana sy ny fanavaozantsika rehetra. Tokantrano marefo misy 500 isaky ny commune tamin'ireo commune ambanivohitra enina anatin'ny district Antolaniaro sy Amboasary no notolorana vary 520 kilao isan'ny tokantrano miaraka tamin'ny menaka, ronono, siramamy, savony sy ny maro hafa. Fanomezana avy amin'ny fitondran'ny Repoblikan'ny Fanavaozana tamin'ny alalan'ny ministera mponina sy ny Firaisankina ireto fanampiana ireto. Ho amafisin'ny ministra mponina sy ny Firaisankina fa fanampiana vonjimaika ihany zao atao izao fa misy ny tetikasa lavitezaka ho tanterahany. Misy ihany koa ireo fitaovana natolotra manokana ireo fikambanam-behivavy isaky ny commune. Anozatsika ny fampiaraham-baovao kosa ary dia ireo sombony faneho-kevitra ireo olona tafiditra mivantana atao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana ny maraina teo atao anatin'ny onjam-peo ny zato teboka roa. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Nanambary Monsieur Razafy avetsy ananysana androany tao anatin'ny faneho-keviny tokony avelany ho hevitra ankalalahana ny vahoaka anisan'ireo lesoka tamin'ny fitondrana teo aloha izany tokony izay ampandroso no atao. Ny zavatra ny tena mampalahelo dia kesika fisampitsamborana antony tsy antony iny sampitsamborana liana fa mandeha heviny olona ary zany anisan'ny hoe midinana tena kianjy faneho-kevitra mba fahalalahana ary rehefa nanahakevitra malaza zay dia malalaka ny trésimier malalaka ny faneho-kevitra zany anisan'ny mety mila tamin'ireo fotoana ireny le mpianatra indrindra ary ao anatin'ireo mpitondra ankehitriny ny ao anatin'izany voyan'izany resaka izany ankehitriny nefa zay indray ny zavatra nisy tsy mahazaka tsy mahazaka ihany koa rehefa tena hoe tonga tokoa hoe avoay ireo olon'ireo ka tsisy ifandraisany amin'izay resaka hoe ahitana sécurité de l'État zany izy ny zavatra atao ankehitriny tokony ahoana ny resaka fandaminana mba ahafahana mampandroso fa tsy zavatra mampienitra indray hesitra mampienitra raharaha mampienitra. Demokrasia mivantana. Maro loatra ireo tsy lahara-pahamehana vitan'ny fitondrana teo aloha hoy Madame Rova Vetsy Ambomangakely. Aky nampanantena pôkaty ho azy firenen'ity azy mivelokany inona ny zavatra nitaterahany teto tsy manikajy zany mahatonga anazy manao fanafiny téléférika azako nykorao miasa eto ary tsy mahavita manao soudure tapaka lava téléférika eny andeha ataonao lalana amikodana nefa ny RND sy ny lalam-pirenena reto tsisy mandeha amin'ny velony tapaka lalanga Madagasikara tamin'ny fitondrany maleny potika satria ny lalanga mampiodina ny firenena ary tsy vitany. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Zao kosa tsika anaraka ny voambolana. Androany teny hoe manotoka indray ny voambolana malagasy fankazarana amin'ny fampiasa azy. Midika hoe mandisy fanantenana, izany hoe tsy nampozina raha ny zoina ny endrika ivelany.
raha amin'ny teny frantsay dia hoe décevant na ihany koa hoe illusoire amin'ny mety andikana azy. Voambolana izay azo ampiasaina ato anatin'ity fehezanteny manaraka ity ohatra. Tena manafitoana fa ay mandoka fotsiny ny toetra n'iny olona iny rehefa tena mifaneraserana amin'ny matetika. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Raha fantatra mialoha fa mandoka ny tokony homeny dia tahak'izay tsy mifanaraka taminy. Rehefa izay raha fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro amin'ny tokony ampiasana azy amin'izay io voambolana manodoka io rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Fotoana koa izao ijerentsika indray ny eo ara hoe Antananarivo madio, maitso, milamina. Siny. Ndao mamokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo. Siny. Orange, eo anilanao. Manolotra ho anao. Moteur. Fara fa mila mifantoka tsara ty fanadinana farana dia any fizarana sertifika indray mifankahita angambany. Tena zany ianao dia ohatrany hoe rehefa mety ilay zavatra hafahafa reny dia efa hoe miomana fa andro farany izao. Aka ny afo zany tena niaratra 4 volana ny anatra dia tonga mifanadinana ity androany ny andro farany avana mifanadinana. Tapitra treo zany ferretatory dia aty voany tonga dia tsy mety tetra zany fianarana zany fa miasa foana amin'izay angambany. Ny analo zany ty tena farany. Farany anaty. Farany daholo ny androany. Fa na afaka na tsy afaka tena pabetsaka izay vitako izay raka. Tonga dia fananako amin'izay na fa tena dia tsy hanao mafy tsony zany androany. Dia izy ezaka mihitsy aka. Ataoko izay afahana aloha. Raha sitrapon'Andriamanitra moa afaka ihany fa raha sitrapo moa zany dia raha tsy mivaky loha. Ataovy tsara fa iny hitana asa be dia be. Any indray zany fosiny no atao rehefa vita io. Ka hitandry za manana le salon akio rehefa misangana io dia lasa misy vazaha ao amin'le izy. Misy tena tany vahiny moa zany. Anambady vazaha zany. Le client amin'le salon no vazaha. Dia tsy maintsy mba mila mahay miteny vazaha dia izay ngila tena naresy lahatra na nianatra ity. Ena teny anglais fa tsy anambady vazaha. Tsy anambady vazaha ka. Nyandray ny tena kajoka zany ny ana. Tena kajona. Za manko mécanicien. Dia za mila mianatra langue satria le client anendra ndray misy fotoana vazaha anglisy ireny. Dia tsy mahay miteny hoe inona le simba atao amin'ilay tomobile, inona le pièce tokony vidiana. Zay mahatonga hoe za tsy maintsy hianatra langue zay natao naty zay mahatonga nateny fofotra tamin'ny farany mihitsy. Vao atsika le certificat dia efa mba miakatra indray. Za manatena be zany zao afaka. Hoe ty hitako mifantoka io tsy haiko hainao ty zany anao inona tena tanjonao amin'le anao manokana ity. Ny analo mbola lavalava mihitsy ny tany dia za zao vita io dia mbola hianatra allemand dia hianatra espagnol dia avy eo mbola mety hianatra kely indafy fa na zao ny tena tanjoko anao filoham-pirenena. Aiza koa tena anao filoham-pirenena. Ino fa tonga andry mieritratra hoe anao filoham-pirenena zany? Ka hitandry amin'iny mba mahazo vola be sady mba miadana tsara dia malaza be konko. Atain'ny olona dia amin'izay koa mba miadana be ny fianakaviako. Aza diny zay rehefa tena lasa filoham-pirenena iny le mpiara-mianatra taloha. Fa ny farafasany ianao inona? Tsy talalahy ana koa lefa teneniko aminahy. Le saiko tena fa mety le atao zany aoriana an'izao zavatra zao rehetra zao. Tena zavatra ataoko amin'izao lefa tsy dia mavita anina intsony fa tsy aleoko hanambady anazy. Ampiakatra anazy ako. Manambady anazy ahoana ve nidirany manambady anazy zany fianarana nga zany asa nga manambady an'io. Zany dia tsy takatsy anazy zany hanambady anazy ako. Dia vitsy izy hanao filoham-pirenena. Dia za zany mba vadiny. Dia manino? Dia zay mba mipetsapetsaka fotsiny dia mba mitezateza zaza ao an-trano. Izy filoham-pirenena be karama be. Tsy miasa aby zao. Tena ohatran'ny ty olona tsy miasa zany. Magasa ny ianao mieritreritra hoe anao filoham-pirenena izy dia raha pitsy izy na afaka pitsy dia lasa filoham-pirenena. Mbola hianatra rao izy mbola ho any an-dafy mbola aninona ko. Andasako fotsy zany. Dianjay anao. Tena ohatranao ty daholo na teto ambonin'ny tany tsy mba daholo mifandrina mety mivarotra kitory betsaka tsy tia matory daholo fa tsy tia miasa. Tsy zany hoe mba miketrika zavatra hafa hoe mba rehefa mahay an'ity dia anao an'izao dia mahay mianatra zavatra dia rehefa hoe inona vidy dia anao inona ao aorianan'iny. Ianao ka hanambady anazy ahoana. Vadana filoham-pirenena zany zany hitanao tsara zany. Manidina foana zany. Voateriko izao tontolo izao. Dia za tsara ny. Mianara dia malaina fa rehefa mazoto mety ho afaka intsony. Aiza mitady tany malemy andrina mpangady mila miasa raha te ho tafita. Coupé.
Dans la boîte. Zay no metrahako ny mandrapitafo amintsika rehetra ny tokantrano hitondra songadina kosa i fitiavana doni. Mentiko eny amin'ny lycée ndresika ao anatin'ity songadina amin'ity androany ity mbola mitoetra olana ho an'ny tanora ny fisafidianany seha-piofanana varangy aorian'ny fahazona baccalauréat amin'izao antony iray mahatonga ny tahany tsy fananan'asa ambony eto Madagasikara io tsy fahaizana misafidy ny lalam-piofanana araka ny fanadihadiana nataon'ny fandaran'asa ny firenena mikambana momba ny asa. Paikady iray entina hanampiana ireo tanora ahisafidy ireo sokajy ho safidiany manomboka amin'ny taona voalohany eny amin'ny lycée araka izany ny hetsika ny asako rahampitso izay hitondrany ireo matianina amin'ny sehatra iray ny dingana sy ny fiofanana na rany nampingavana amin'izany asan'izany amin'izao fotoana izao songadina vaovao entiny mamitiny andrevololona omigarana efijaona amintsika. Sakana ho andreo tanora amin'ny fidirana eo amin'ny tsenan'ny asa ny fahadisoana amin'ny fisafidianana ny lalam-piofanana narahina tao aorian'ny baccalauréat manomboka any amin'ny safidy ny sokajy atao amin'ny kilasy voalohany eny amin'ny lycée mihitsy anefa izany. Paikady iray nahafahana nanoana sy nanampy ireo tanora hisafidy ireo lalana tokony arahany araka ny sehatr'asa kasainy atao ny hetsika ny asako rahampitso. Misy ireo tanora izay nisitraka ity hetsika ity taona maro lasa izay no nahatratra ny tanjona napetrany noho ny fifampizarana nisy tany an-tsekoly tamin'ny alalan'ny hetsika. Tena ilaina le izy satria mety hoe masaka anatin'ny lohan'ny ankizy raha hanao an'ity asa ity zany dia tsy maintsy makahy nefa mety misy lalana be da be atongavana amin'ny tanjona io fa tsy voatery hoe lalana iray ihany dia fizaran'ny olona ohatran'izao no ahafantarana hoe misy fomba maro be da be anaovana an'izay asa tiana atao any aorianan'izay. Tsy izao manko ny ahafantarany an'izay fa rehefa tena afaka 10 taona eo izy vao tena hitany ity zavatra tiako atao dia any izy no mitady lalana tongavana amin'iny. Torolalana fifampizarana fa indrindra fandroana ireo dingana sy lalana rana tratrarana sehatr'asa iray no ataondreo matianina mandritra ny hetsika ny anivon'ny lycée mandritra ny herinandro. Anisan'ny fanavaozana nentina noho ny fangatandro taletsekoly kosa ny fampahafantarana ireo sehatr'asa tsy mitaky diplôma be ho ny mpikarakara. Maro mantsy ireo mpianatra no tsy manana fahefana ho tonga amin'ireo fianarana hahatonga injeniera na mpikaroka araka ny fanamariana trany. Raha araka ny fangatahan'ny proviseur tamin'ny fivoriana fanomanana ny arahana tamin'ny Cisco dia nangataka zareo hoe alao mba ho jerentsika ilay sehatr'asa izay tsy voatery mitady diplôma lavitra be izany hoe ingénieura na doctorat fa maro amin'ny ankizintsika noho ny zava-misy no tsy afaka natanteraka fianarana hatramin'izany dingan'izany ka hiatsoana ireo mpisehatra zany raha izany ireo le hoe mpamorona orinasa madinika izay tsy voatery manam-pahaizana be. Eo ihany koa ireo sehatr'asa izay tsy miankina amina diplôma be dia be fa kosa afaka mijanona ataontsika hoe bac plus 2 na bac plus 3 dia afaka efa misehatra ao anatin'ny asa. Izay zany no fanatsarana natao tamin'ity taona ity fa mba ahafahan'ny ankizy mieritreritra koa hoe raha sanatria tsy mahavita ny fianarana lavitra be dia afaka manao an'ireto asa ireto. Aharitra herinandro ny hetsika ny asako rahampitso eny anivony ireo lycée maro eto Antananarivo. Mifaranatreto ihany koa ny fiarahako amintsika amin'izao alina izao mamy fotoana manaraka indray filotovoko.